5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv, vous présente Ni Vava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Lasa tarazo ho an'ny mpanao politika ny fandimby ny hetsy-bahoaka ny 10 aogositra 1 ho ny fanehoan-kevitry ny mpahay tantara tamin'ity androany ity ndra raha 10 aogositra izay efa 1 taona androany. Ny gadona teny amin'ny Seranantsambo ny Toamasina ny ariva teo ny sambo voalohany mitaditra solika ho aparitaka avy hatramy manena nosy zany raha ny fanazavana. Voafaritra ho manodidina ny 3 faingo iray isan-jato isan-taona ny fitombom-ponina eto Madagasikara nanomboka ny taona 770 hatramin'ny 720. Tsy manaraka ny salanisa ankilan'ny fitombony Arkarena hoy ny fanazavan'ny banky iraisam-pirenena. Mitombo avy roa ireo olona izay mangataka fahazondalana nanao famadihana eny anivon'ireo komuna toy ny ao Ambotrimanjaka amin'izao fotoana. Anton'izany ny fandrarana ny fanaovana ny famadihan-drazana tao anatin'ny roa taona nisian'ny Covid-19. Maresaka iraisan'ny pirenena toeram-pizahantany maro manerana n'izao tontolo izao no tsy azo ampiasaina intsony. Atao anatin'ny 20 taona manaraka vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Miazakazaka ny faritra ny rano amin'ny toerana maro ary isa mitondra takaitra maro ny ao Eropa amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Izay ny makasika ny lohateny akasitrana hatrany ianao tomboko lasy tomboko vavy ny safidy ny fahita lavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa. Atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atenina ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anatsako anao. Anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia ny makasika ny raharaha 10 aogositra 1 no hanomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Lasa tarazo ho an'ny mpanao politika ny fandimby ny hetsy-bahoaka ny 10 aogositra 1 ny fanehoan-kevitra mpahay tantara tamin'ity androany ity ndra raha 10 aogositra izay efa 1 taona tamin'ity androany ity honina saina. 1 taona androany ny raha 10 aogositra 1 fotoana nanatanterahany ireo mpanao politika sy ireo vahoaka ny diabe ny fafana nainga teo mikanja ny 13 Mey ny azo ny lampa-manjakana ny avloa nanoherana ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Ny hetsy-bahoaka tamin'ny sabotsy 10 ny volana aogositra io izay nisy ifandraisany tamin'ny toe-draharaha teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny tany Eropa sy Rosia hoy ny mpahay tantara. Nietsika ny tany amin'ny bloc de l'Est, ny bloc ny atsinanana izay nisan'ny URSS sy ny tarana. Dia rehefa nisan'ilay politika ny Gorbatchev, ny perestroika sy ny glasnost dia nanomboka ny pasaka ny republika ny Union Soviétique zany. Dia efa nanomboka ny taky ny fahafahana avokoa ireo firenena izay tao ambanin'ny fitarihan'ny Soviétique. Dia fanandrify amin'izay ny zavatra nitranga teto Madagasikara satria eo amin'ny faran'ny republika faharoatsika dia anatin'izay fiafaran'ny republika faharoa izay dia nisy hetsy-bahoaka koa zany teto no nivokatra na zavatra maromaro eo amin'ny lafiny ekonomika sy amin'ny ara-sosialy izay vokatra n'ilay politika ny fandimby nandritra ny republika faharoa dia natonga n'ilay Hervelina Rasalama moa zany iny fantatsika tsara io natonga n'ireny nipotra dia nitaky fanovana ary indrindra nitaky ny fialan'ny filoha Didier Ratsiraka dia nitarika ireny hetsy-bahoaka indrindra fantatra tamin'ny 10 aogositra 1 770.
Ratsevina ny fampitona teny amin'ny kianjany 13 Mey ny vahoaka sy ireo mpitaritolona tamin'izany toa ny Hervelona Rasalama, professeur Zafy Albert, professeur Richard Andriamanjato, général Rakoto Arsoa fa anao ny diabe hoeny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloha io andro ny 10 Aogositra io. Kilometatra vitsy tsy hatongavana teny amin'ny lapa ny refitra ny basy sy ireo fitaovam-piadiana isan-karazany nentina nanaparitahana ny vahoaka. Vokatr'izany maro ny namony ainy ary samy manana ny tarehimarika ny mpaintantara sy ireo mpandalina, ao ny milaza fa 10, ao ireo mahita amanjatony ankoatra ireo naratra. Raha ny fandrarany tompona ndraikitra teo anevon'ny arsivam-pirenena androany any amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no misy ny antotan-kevitra rehetra momba ny raharaha 10 Aogositra 2019. Ity raharaha ity izay zary lasa tarazo ho an'ny mpanao politika malagasy ny fandimby raha ny fanazavahan'ny mpaitantara hatrany. Satria nolazaina manko ny filoha Zafy Albert tamin'izay fotoana izay hoe ray ny demokrasia. Zany hoe zany ny heverina zany fa ny aina tanatina didijadona zany tamin'ile fitondrana teo aloha. Kanefa izay zavatra izay nitarika fiovana ataoko hoe manta hoe changement brusque zany teo amin'ny rafitra rehetrarehetra teo amin'ny firenena. Lasa karazana hoe fomba fanao hoe tsy mahafinaritra mpitondra dia ahongana, dia rehefa miongana le mpitondra dia ohatrany hoe nafinaritra le teo aloha, dia ohatrany hoe tsy ahivona indray dia manao ohatr'izany foana dia mandraka ankehitriny tazantsika eny ihany izay zavatra izay ankehitriny dia lasa nisy tarazo toy izany satria nanohy an'ilay tarazo ny 27,790 ny 1,790 dia mbola hitohy amin'ny 2,4 7,4 dia mandraka ankehitriny dia lasa nisy fitohizana karazana tarazo zany iny etsika iny. Ny 17 Oktobra 2017 nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny filoha Didier Ratsiraka sy ireo mpanohitra. Hervelona 13 Mey izay nitarihin'ny professeur Zafy Albert sy Andriamanjato Richard, ny Hervelona Rabe Hervelo nitarihin'ny Mananda sy ny MMSM nitarihin'ny amiral Didier Ratsiraka. Taorin'izay nametraka ny tetezamita na ny transition démocratique ny filoha Ratsiraka, nisy ny fandaniana ny lampandrirana vaovao ny volana Aogositra 2017 ary nanatanteraka fifidianana eritaona taorin'izay izay nametraka ireo mpanohitra teo amin'ny fitondrana ary ny professeur Zafy Albert no filoha voalohany Repoblika fahatelo. Nodivetiny ve ny antony nitolomana tamin'izany fotoana izany izay ny isan'ny fanontaniana mipetraka mahakasika ireo fitakiana samihafa nisy teto amin'ny firenena hatr'izay. Fa nigadona teny amin'ny Seranatsambony ny Toamasina ny hariva teo ny sambo voalohany tatitra solika ho aparitaka avy hatrany manena nosy zany hoy ny fanazavana na izany na zany itony tsy fisina gazole ny amin'ny toby mpamaty solika eo ampiandrasana ny fanaparian'izany mianta randriana ivo. Raha toka mitoy ny tsy fisina gazoala amin'ny toby mpamaty solika maro ankehitriny, androany tokony ho tamin'ny 4 no tonga teny amin'ny Seranatsambony Toamasina ny sambo voalohany tatitra solika. Marika izany zavatra izay fa tsy misy ny tokony atahorantsika na ampiahiahy antsika vahoaka malagasy tsy ankanavaka eto Madagasikara ny amin'ny hoe tsisiany solika. Agnatin'izany dia amin'ity volana Aogositra 2022 ty ihany koa, mialohany ty farany volana ty dia hoy sambo iray lehibe ihany koa higadona eto amin'ny Seranatsambony Toamasina. Vinavinaina vita iantoka ny fandaniana solika eto Madagasikara mandritra ny iray volana ireo fatra tonga ireo. Maharitra andro maromaro ankilany ny fanapariahana azy ary aorian'izay no voalaza fa hiverina amin'ny laony ny famatsiana solika indrindra ny gazole. Rampitso zany dia efa isy camion citerne BDB hitatitra an'izay solika zay hiazo Antananarivo. Misy koa eto zany avy eto amin'ny Seranatsambony Toamasina eto misy sambo izay manaparitaka ny ireo solika ireo amin'ny tapany avaratry ny nosy sy amin'ny tapany atsimon'ny nosy dia tsy misy atahorana fa hojifaintsika manerana ny nosy io solika izay votonga eto Seranatsambony Toamasina. Araka izany toy ato anatin'ny andro maro ny tsy fisina gazoala amin'ny toby mpanjara sasansasany io, tsy ahivina miteraka fa tiantoka ara-toekarena ny lesoko amin'ny fandrindrana ny famatsiana solika izay niteraka tsy fampiana izay.
Ijanona ao anatin'izay lafiny famatsiana solika izay hatrany isika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Mitaraina manoloana ny faratsiny ny kalitaon'ny solika eny amin'ireo mpanjara sasany amin'izao fotoana ireo mpanjifa. Eto Andrenivohitra voakasika izany amin'ny ankabeny kalitaon'ny gazole izay manimba sy mampitombo ny fandaniana amin'ny fikojanan'ny fiara raha ny fanadiadiana natao. Abraham Randriamanana. Miverina ankehitriny ny fitarainan'ireo mpanjifa mikasika ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika amin'ireo tobin-tsolika sasansasany. Teo ireo naneho hevitra faniova ny kalitaon'ny gazoaly sy ny essence. Teo ihany koa ireo nilaza fa lasa ratsy ary mora lany kely ny gazoalina na dia mividy mitovy toy ny teo aloha aza. Ho an'ny toerana fanamboarana fiara nanaovana ny fanadiadiana, 10% fiara tonga eny an-toerana amin'izao fotoana no simba, vokatry ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika raha ny fanazavana. Ny gazoalina moa zany tena ahitana an'io qualité ratsy, kalitao ratsy io. Ka magazoaly zay moa zany maro ihany koa ny tomobila gazoaly eto toerana satria efa presque ny safidy an'io daholo ny olona eto toerana satria io zany mba mora par rapport amin'le lasansy dia ao mihitsy zany ny tena ahitana an'izay atao hoe tsy fahatomombanana an'izay ngamba ny ilazana azy. Indraindray misy ady fa tsy eritreretinao arotsany ao anatin'le solika le izy dia tsy fantatrao mihitsy hoe inona ny zavatra impactany amin'le fiara zany. Rehefa ratsy nefa ny solika dia raha ataontsika hoe isaky ny 5000 km tsika ny tokony hanao entretien dia lasa avancena le entretien, lasa indray ataon'ny olona 4500 izy efa manao entretien mba hieviteny an'le tsy hanombany zavatra betsaka ao anatin'ny moteurny fiara tsirairay. Antony lehibe mahatonga ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika ny olana eo amin'ny fototra-drafitr'asa hitehirizana azy ireny. Ny zavatra mety mitranga matetika dia ny hoe ny fisian'ny rano ao anatin'le carburant. Ohatra fotsiny hoe mifaliton'ny cuve, ohatra ny fahanteran'le cuve na station reny dia efa indraindray matetika manimba zavatra be da be satria lasa misy rano le carburant ary rehefa misy rano moa zany ny carburant dia maro ny zavatra simbainy ao, injecteur, maro be da be. Fa tsy ary voatanisa moa zany zavatra zany fa dia ny hoe any amin'ny fotony misy ilay izy no jerevana hoe inona ny tokony atao mba hananany mpanjifa tsirairay avy ka le toerana solika tsara. Amin'ny ankapobeny, ireo solika nahodina avy any ivelany mitovy kalitao amin'ny ao Eropa ny solika misy eto Madagasikara raha nambaran'ny Paitoekarena. Hatreto tsy misy ny toerana fanodinana solitany ny fanaovana ny raffinage ho an'ny eto amintsika izay miteraka faty antoka. Mampiakatra be ny tombam-barotra ohatra ho an'ny resaka ekonomika zany ka zay no resana raha ho an'ny fiara ihany koa dia isika mahafantatra ny karazana lasantsy mety amin'ny moteur miasa eto Madagasikara amin'ny tany mafana aviokana sy ny sisa samy hafa amin'ny lasantsy tokony miasa any Eropa mihitsy mantsy ny eto Madagasikara ary raha oharina amin'ny Afrika izay continent ngeza be tany maina sy ny sisa tokony ho hafa ihany koa. Ny manam-pahaizana momba ny solika malagasy efa betsaka ny anatra an'izany mahay an'izany reo fa indrisy fa mbola tsy ampiasaintsika araka ny tokony izy mihitsy ry zareo ankehitriny fa rehefa anontaniana azy izy reo ainy amin'ny atsipoliany hoe tokotokony ohatran'izao ny fanapohana an'ity. Tsy ahivina, ny taona 1970 no nisy ny fanaovana raffinage ny solitany teto Madagasikara izay nipetraka tao Toamasina. Nitsahatra ny hodina kosa izany ny taona 2004. Sady efa tsy tomombana zany ny famatsiana no ratsy ihany koa ny kalitao anatin'izay ka andrasana ny fanatsarana. Fa voafaritra ho manodidina ny 3.100 isan-taona ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara nanomboka ny taona 8.700 hatramin'ny taona 8.24. Hoy ny teo anivony Instat tamin'ity androany ity tsy manaraka ny salanisa ankilany fitombony arkareny izay miovaova araka ny toe-java-misy hoy ny fanazavany banky iraisany pirenena Mirana Clara. Mitombo isan-taona ny mponina eto Madagasikara. Ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga, mahery ny 4 tapitrisa ny isan'ny mponina amin'izao fotoana izao raha tokana ny didina ny 3 tapitrisa izany ny taona 2012 araka ny tatitra nataony teo anivony Instat tamin'ity androany ity. Raha ampitahaina amin'ny pays hafa, firenena hafa izay manodidina antsika, izay mitovitovy amintsika any Afrika, dia azo lazaina hoe anisany taux d'accroissement ambany izy io. Anisany hoa izay tsy midika hoe ambany izy, fa anisany raha ampitahaina amin'ireo firenena hafa izay mitovitovy amintsika. Raha mbola 3 faingo aotra ray isan-taona zay zany ny fitombony mponina eto amintsika, azo lazaina hoe mitovitovy mifanila amin'ireo firenena hafa izay mitovitovy amintsika izy.
voalaza ao anatin'ny RGPS 3 na ny fanasana ankapobeny mponina sy ny toeram-ponenana andihan'ny fahatelo fa miaka-midina tsy mifanaraka amin'ny fiakarany isan'ny mponina isan'ny taona ny tany Arkarina eto Madagasikara ary mena anatin'ny fahantrana lalina ny 50,5 ny vahoaka izany hoe ny atsasa manila maheran'ny malagasy. Juste pour ajouter, comme vous le savez, le Madagascar a subi plusieurs chocs, notamment choc climatique avec les cyclones. Araka ny fantatsika, vona maro no nahazo an'i Madagasikara toy ny fandalovan'ny rivo-doza, ao ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Efa andalina manao ny tombatombana mahakasika ny mety ho salanisan'ny Arkarina eto Madagasikara ho an'ireo tanora manaraka izahay eto anivon'ny banky iraisam-pirenena. Na izany aza, raha ny zava-misy amin'izao fotoana, azo lazaina fa nanena ny tahan'ny Arkarina ireo fahasahiranana nahazo. Raha tsy diso aho, ambanin'ny 300 izany ankehitriny. Ary raha mitaha amin'ny fitombon'ny mponina, azo lazaina fa tsy tena ampy hanafoanana ny fahantrana io tahan'ny fitombon'ny Arkarina io. Donc c'était juste pour un peu ajouter des clarifications sur ça. Merci. Totosa teny amin'ny Instat androany ny fampahafantarana ny RGPS 3 loha hevitra misy 70 no voarakitra ao anatin'izany mahakasika ny fiampiainan'ny olona manana fahasimbanana, ny tany fahafatesana eto Madagasikara, ny fari-piainan'ny zokiolona sy ny sisa. Fahazakazaka vetivety teny anatiny faritra nalanjorofo sika ao anatiny ity vaovao manaraka ity. Magataka ny hanamorana ny fanomezana fahazondalana anondrany ireo mpisehatra amin'ny jorofo any amin'ny faritra nalanjorofo amin'izao fotoana. Raha ny fanadihadiana ny atsara ny kalitaon'ny vokatra araka ny fihotazana farany no tontosaina. Saingy ambany ny vola miditra amin'ny alalan'ny volojorofo noho ny famaroan'ny mpanelanelana mikasika ny lalam-barotra mianta randrianaivo. Tsy nahitana fiovana firy ny saran'ny fanjifan'ireo mpanondrana vokatra sy ireo mpanangom-bokatra jirofo eny amin'ny tantsaha tato anatin'ny taona maro saika nanodidina ny 2 alina ariary ny kilao tamin'izany. Ho an'ny kooperativa taratra izay ivondrona ny mpamboly miisa 7,700 tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana sy ny lalàna ny tolotra sy ny tinady manoloana ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany intsony ny anjifan'ireo mpanangom-bokatra sy mpanondrana ny jirofo ny vokatra vokarin'izy ireo. Ny fanondrana ny kooperativa mivantana no vahaolana raha ny fanazavana, saingy manano sarotra hatreto ny fanatanterahana ireo dingana fahazondalana manondrana. Taratasy aloha tena olana amin'ilay fanondrana, indrindra fa amin'ilay agrément. Agrément no tena hitako hoe manahirana anay. Ny mazava-dehibe amin'ilay hoe zahay afaka manondrana dia mba tsy hisian'ilay mpanelanelana zany. Zany hoe zahay zany no tonga dia manao an'ilay fanondranana mba tsy hisian'ilay mpanelanelana. Mangataka zay ny kooperativa. Zany hoe hatreto zany tsy mbola fanjakana zegny matetika hoe manambatra an'ilay kooperativa sy ny collecteur. Kooperativa izy no mpamboly, fa ny collecteur izy manangona ho an'ny mpamboly. Dia mangataka zany zay hoe mba jerena zany ilay kooperativa. Manodidina ny 50 taona isan-taona eo ny vokatra vokarin'ny kooperativa taratra ity. Tato anatin'ny taona maro ny atsara ny kalitaon'ny jirofo raha ny fanazavana. Kalitao zao tao anatin'ny 3 taona tato izy dia azo lazaina fa mihatsara le kalitao satria efa miezika zany le kooperativa manao an'le kalitao tsara. Zany hoe vokatra maina tsy dia mifangaro zavatra maro. Taloha izy ohatrany misimisy masimba ihany le sehatra hafa. Isan'ny jirofo tsara indrindra maneran-tany raha tsy ahivina ny jirofo avy eto Madagasikara. Faritra Sava, anaran'ny jirofo Vatomandry Manoro, Mananjary, Farafangana ary Taolagnaro no mamokatra izany. Raha ny antotanisy avy amin'ny ODBM tamin'ny taona 2014 tsy nitsaha niakatra ny fanondranantsika jirofo tany ivelany. Raha manodidina ny 7 taona ny tany jirofo naondrana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tamin'ny taona 13 niakatra hatrany amin'ny 3 alina taona izany ny taona 20 ampahany betsaka tamin'ireo vokatra naondrana makany Singapour, manaraka azy ny makany Inde, Vietnam, Indonésia sy ny maro hafa. Tsy ny mpisehatra ao anatiny sy ampiariana jirofo ihany fa isa misedra olana ary mitaky ny fanamorana izay fahafahana manondrana ny vokatra izay na ny demande d'agrément ihany koa ireo mpisehatra isan-tsokajiny ao anatin'ny volo fanondrana toy ny volo lavanila sy ny sisa. Fa ao anatin'izay sehatry ny fandrarana izay ihany koa dia tsy mbola tafanina ny ankamaroany ireo mpandrara sy orinasa amin'ny sehatra tsy miankina taoriany vaninaretina Covid-19 manampy ny fahavoazana indray amin'izao fotoana ny fiakarany vidim-piainana ankapobeny ho an'ireo toeram-pisakafoana midina manaraka ny fiainany fa efa mividy ny mpanjifa
mila mametraka politika sy paikady mazava araka izany ny fitondrana anatsarana ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara. Taorian'ny fioboana vokatry ny valanaretina COVID-19 tsy mbola tafarina ireo atoerana fisakafoanana lehibe sy salatsalany eto Antananarivo sy ny manodidina. Manampy izany indray amin'izao fotoana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary voatery tsy maintsy mampiakatra ny vidin'ny sakafo izy ireo. Vokany miaina isan'andro ny mpanjifa. Misy fiatraikany amin'ny vola mihodina amin'ireo mpandraharaha ny fidinan'ny fahefa-mividin'ny mponina. Saika ny sehatra tsy miankina no maro sahirana ankehitriny ary tsy mbola tafarina raha ny fanazavana ireo mpandraharaha. Ireo rehetrarehetra zao nefa samy mitratra ny krizy daholo. Mampalahelo moa ny fitondram-panjakana amin'ny teny hoe tsy ao anaty krizy Madagasikara. Nefa mahita ianao filaharam-bean'ny olona miandry sakafo, ny hitanao chiffre d'affaires anao ohatra mampalahelo ihany no mahita an'ireny fitondram-panjakana no miteny an'ireny satria makarary folo izy. Ohatrany hoe ny tena avy tsy mahay miasa sa nefa nitadidio fa 20 taona ny asana atao amin'ilay sehatra, on est toujours en crise. Rehefa tsy mahafantatra an'izay réalité izay tsika dia on n'arrive pas tsy afaka mitatana amin'izay tena tokony hatongavana zany. Zao tsika tsy tsara fa misy resaka ny jirama. Mbola ho hitantsika ny impact nefa ho mety mavesabesatra ary mety be dia be ihany mety ho tafakatona. Tadidio fa misy ny mpandraharaha vahiny misy nefa miteny ao anatin'ny efa-bolana mbola mazamazana ny zavatra miandry antsika amin'ny resaka inflation io mbola maromaro ny orinasa mety hikatona. Mila mametraka politika mazava ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fandraharana eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fanampiana ireo sehatra tsy miankina rehetra. Ny zavatra indrasan'ny mpitondran'izay mpandraharana dia ny rassureana ny fitondram-panjakana amin'ny hoe mba hisiany le tena mba hahafahana mandraharaha manohy an'ilay asanay. Tsy fantatra hoe inona ny azo hifanampiana amin'ny resaka social, resaka knapitra sy ny taratra lasa vesatra izy taloha izy mety rehefa mandeha tsara ny asanao fa rehefa tratra an'ilay krizy ohatran'izao anao manao an'ilay étude lasa be da be le lasa mavesatra daholo ny zavatra rehetrarehetra ka hany ny foana ny resaka jirama moa zany zao ny inflation hoe ahoana ny fomba iamortisiavana an'izany rehefa jerenao koa nefa ny tadidio fa miankina amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa foana hoe ny fitondram-panjakana hoe manana politika hanatsarana le fahefa-mividy satria rehefa tsy ampy le fanatsarana le fahefa-mividy dia tadidio fa misy fiatraikany aty aminay mpandraharaha izy. Manay amin'ny zavatra mbola miandry azy ireo ny mpandraharaha momba ny toe-draharaha izay misy eto amintsika amin'izao izay tsy manampy na manatsara hatrany ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia avy amin'ny katarakta avokoa ny 500 isanjato ny fahajambana aty Afrika ary isan'izany Madagasikara raha ankilan'izay tsy misy afa-tsy 10 isanjato ireo voan'ny katarakta ihany no voadidy isan-taona. Anton'izany tsy fanompian'ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana sy ny toerana fandraisana an-tanana ireo marary. Antony tsy maintsy andrindrana sy hanatsarana ny fomba fiasa hoy tompona andraikitra gaeton Andriatsilavo. Araka ny antotanisana avoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ny taona 2024 manodidina ny 2.5 miliara ireo olona jamba sy manana olana ara-pahitana maneran-tany ka ny 70 isanjaton'ireo olona jamba monina amin'ny tany andalam-pandrosoana. Aty Afrika avy amin'ny katarakta avokoa ny 50 isanjaton'ny fahajambana. Ho an'ny Madagasikara manokana mbola mijanona olana ny fandraisana an-tanana ny fandidiana izay mitangorona aty an-drenivohitra ary manodidina ny 10 isanjato isan-taona no voadidy. Tena hoe misy betsaka ny olona manatona na any amin'ny toeram-pitsaboana fanjakana zany na any amin'ny tsy miankina fanjakana ny valiny hafa omeko anao kosa ny dia ity hoe tsy mbola betsaka ny toeram-pitsaboana maso maharakotra ny Madagasikara. Izany hoe amin'ny toerana tanan-dehibe ny tena betsaka fa ny tena any amin'ny faritra izay somary lavidavitra dia mbola tsy misy. Tamin'ny taona 2024 ny statistika azo avy amin'ireo mpiara-mombonantoka izay tena mandray an-tanana ny fitsaboana ny katarakta dia teo amin'ny ray alina latsaka teo ny fandina katarakta vita manerana ny Madagasikara. Izay zany izay tena mbola tsy ampy 10 isanjato ny tokony ho atao dia tena mbola tsy ampy mihitsy izany amin'ny katarakta moa zany izay. Ankoatra ny tsy fisian'ny toerana fitsaboana maso any amin'ny tontolo ambanivohitra, isan'ny olana goavana eto amintsika ny tsy fahampian'ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny maso. No tanterana androany ny atrikasa azona ny atota-kevitra iasana hatramin'ny taona 2024 mikasika ny fahasalaman'ny maso eto Madagasikara. Atrikasa ny antsoinareo mpisehatra manokana amin'ny fahasalaman'ny maso ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka rehetra arindra sy ho hatsaraina ny fiara-miasa. Dia ny voalohany amin'izay dia ny fanamafisana ny fitantanana
ho an'ny fandrindrana ny fahasalaman'ny maso manerana ny Madagasikara hoe ahoana ny ahafahan'ny olona ny anivon'ny fiarahamonina hatrany amin'ny faritra lavitra indrindra eto Madagasikara ahazo fitsaboana zany fandrindrana an'izay. Eo ihany koa hoe inona no anjara ndraikitry ny tsirairay avy rôle des parties prenantes ho an'ny fahasalaman'ny maso zay, ho an'ireo interne qualifiant spécialiste inona no entin'izy ireo, ho an'ny dokotera zay nahazo fiofanana ho an'ny fandidiana maso inona no ataon'izy ireo, ho an'ireo teknisianina isan-tsokajiny dia manana ny anjara birika ho entina. Zay zany no entina teto. Ary ny farany moa zany dia ny fanamafisana ny partenariat mba hoentina manome sy manatsara ny tolotra fitsaboana maso abordable, mirary zany ny zakan'ny malagasy, zakan'ny fahefa-mividin'ny malagasy ary tsara kalitao. Ho an'ireo mpiara-miombo antoka, ny fanentanana ny mponina anatinareo toeram-pitsaboana no tokony atao lara-pahamehana. Eo ihany koa ny fampiofanana ireo mpitsabo sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ahafahan'ny rehetra misitraka ny tolotra ara-pahasalamana azo antoka. Isan'ny adina mafy amin'izany ireo olona manana fahasembanana, hoy ny eo anivo ny CBM. Betsaka tokoa amin'izao fotoana izao ireo zavatra mitranga izay manimba amin'ny mason'ny ankizy ny lehibe, ary ny fanentanana ihany koa ny vahoaka hanatona ireny toeram-pitsaboana ireny. Rehefa tonga any amin'ny toeram-pitsaboana izy dia eo kosa ny fanohanana ireo toeram-pitsaboana, ireo tompona andraikitra rehetrarehetra eny amin'ny toeram-pitsaboana eny amin'ny fandraisana tanana ireo ataontsika hoe marary tonga manatona azy ireo. Anisan'izany ihany koa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra misitraka izany fitsaboana maso izany. Ny azon'ny rehetra fitsaboana maso no tanjona amin'izao atrikasa izao. Antony tsy maintsy andrindrana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpisehatra rehetra. Ampitomboina ihany koa ireo fitoeram-pahasalamana afaka mandray ny areti-maso izay tsy misy afa-tsy 720 ankehitriny manerana ny nosy. Fa ho fameloma maso ny antoko malagasy miara-miainga eo amin'ny distrika ny Mandritsara tonga ny vorotany Antoenina tamin'ity androany ity. Ireo solotena ny antoko avy amin'ireo komuna 720 mandrafitra izany distrika izany. Ny tanterana androany tao amin'ny distrika ny Mandritsara, ny feona teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ireo komuna 720 mandrafitra ity distrika ity. Fotoana izay natreny lolon'i Madagasikara lany tao amin'ny faritany Tomasina, Sidonira ary Nirina sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny distrika ny Bealanana, Folaingo, Marie Thérèse. Nandritra izany nisy ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ireo olombofidin'ny antoko sy ireo mpikambana ao aminy narahina fiainoana sy fifampizarana momba ny raharam-pirenena. Ny votra nandritra ity fiaonana ity ihany koa fa mangetahita fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny antoko ary nanamafy fa tsy ny fiarahana amin'ny mpitondra fanjakana na avy amin'ny fanoherana ihany no vahaolana azo ampiarina eto amin'ny firenena. Ankoatra izay noresana ihany koa ny olana sedrain'ireo komuna rehetra mandrafitra ity distrika ity narahina fandrosoana vahaolana. Ny antoko malagasy miara-miainga izay tsy aivina manome lanja hatrany ny rafitra misy eny fotony ary manome andraikitra azy ireo noho ny tsy fahavitan'olo-tokana ny fampandrosoana ny firenena, tsy ny fanjakana foibe hatrany no hamany olana rehetra misy eny anivon'ny komuna tsirairay fa ilaina ny fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona. Dia izay ihany koa no entintsika miala sasatra vetivety anaty doka fohy manamba-hoiny fampahalalam-baovao rehefa avy eo izay resahana mahakasika ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena indrindra mahakasika ny loza ampifamvozana. Eo ihany koa ny fanakanan-dalana sy ny maro hafa hoentina aminao rehefa avy eo ihany koa ny mahakasika ny fitombony fangatahana anao ny famadihan-drazana. Amin'izao fotoana izao aza misaraka aminay ary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy eny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansy izao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidian'ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiram-pianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo,
borosy vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon joliment bon tonga fa any magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB joliment bon. Aigle d'Or manandratra avy ny antsika. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Finday cadeau. Promo miampy bonus hatrany ho an'ny fialan-tsasatra. Fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,000 isanjato amin'ny finday telma FM Prime, Legend Max, Wikif Max 4G sady miaraka amin'ny bonus data ialana voly sy izarana ny soa amin'ireo akaiky anao. Tonga vahaingana eny amin'ny telma shop anjifa an'ilay ho anao. Manamba iny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fandrematorana Sonfidy izay mpisehatra amin'ny fitatena no sady mpitantana ny tompiantsona ny maki andotam-penaka ihany koa. Araka izany dia ifantoka betsaka ao anatin'ny fitatena amin'ny lalam-pirenena ny resadresaka ifanaovana amin'ity ala ity miarabanao aloha tonga soa ato anatin'ny vavaon'olo amin'ity ala ity araka ny reny vavao hitantsika tamin'ny manjery samihafa reny tamin'ity fiatombohan'ny herinandro ity dia tafiakatra 12 ireo olona namony ainy vokatra lozam-pifamoivoizana atao Marvolavo commune Morafeno commune Beforona amin'ny lalam-pirenena faharoa moa zany alatsinainy lasa teo raha ny antotanisa farany azo mahakasika izay fiara nitondra fikambanam-behivavy bivavaka avy amin'ny fiangonana FLM Morarano ireo Morarano Toamasina nanao zaika be tany Fianaratsoa iverina ho an'ny Toamasina moa ny niaran-doza raha iny fatatsika iny raha ny fitatarandreo olona tao anaty fiara moa zany dia hoe nandeha mafy ilay fiara ka rehefa niditra fiolanana dia tsy voatana ntsony ny familiana tao anatin'izay. Amin'ny fanontaniana tiako apetraka ao anatin'izay Andriamatoa Ranavy Sonfidy hoe aiza ho aiza ny ataontsika hoe fampatsiahivana sy ny fanomezana toromarika an'ireo ataontsika hoe mpamily ao anatina kooperativa mahakasika an'izay fepetra isan-karazany entina misoroka ny loza izay. Voalohanteny aloha dia faly miarabanao ary faly miaraba ny mpijery ny fahitalavitra rehetra ary faharoa alohan'ny amaliko an'izay dia mionika mpanajana tanteraka amin'ireo niaram-boina ireo fianakaviana rehetra izay niaram-boina tamin'iny loza izay nitranga iny ary tsy tamin'iny ihany fa mety ny teo aloha sy ny sisa izay loza nitranga rehetra dia hitondrana izay teny fampiononana izay. Alohan'ny tena hidirantsika amin'ny tena izay lafin-javatra izay dia izay no anisany hoe ametrahana aloha voalohany indrindra ny antsoina hoe GPS amina fiara mba hisin'le hoe fifehezana na hoe fanenana ny afainganam-pandeha na fampatsahivana ny mpamily ihany koa ao anatin'izay satria zadiny fa misy an'le bizeur amin'ireny mba ahafahana mampatsiahy ny mpandeha fa mafy loatra izany fandehanao izany indrindra amina toerana tanàna na fiolanana sy ny sisa efa zavatra efa azo atao tsara zany hoe hatreto ianao tokony zao ny allure tokony andehananao. Fa rehefa miresakantsika hoe lozam-pifamoivoizana ny tompona andraikitra voalohany aloha ho an'ny resaka fitondrana fiara aloha dia ny mpamily ary zay ny sy ny fanentanana foana amin'ireny hoe contrôle au départ zao anay amin'ny garamaky andotam-penaka mba hitandrema amin'ny mpamily ary ampafantarina azy fa ain'olona no entina sady simba koa ny fananana imbonana ny tenany koa arovany ao anatin'izay dia zay zavatra zay zany tokony hipetraka foana ho an'ny mpamily rehetra. Efa resaka an'izay mahakasika ny GPS zay ianao Andriamatoa Ranavy Sonfidy te anontany ao anatin'izay isan'ny manitikitika ihany moa mahakasika ny hoe fampiasana ny teknôlôjia amin'ny fiara fitaterana io aiza ho aiza ny fametrahana an'izay GPS zay raha ho an'ny ireo fiara rehetra misehatra ao anatin'ny tompiantsoana ny maki andotam-penaka. Le izy mantsy amin'izao fotoana izao ny antsoina hoe GPS misy zany rehefa mampiasa ho an'ireo service plus aloha zany dia obligatoire ho an'ny zareo ny fampiasana an'le GPS fa io mbola nentanana foana ho an'ny mpiatsehatra eo amin'ny seha-pitaterana mety hoe misy lafinera teknika tokony hojerena misy lafinera teknika tokony ho fatarina ao anatin'izy io fa ny tombony zany aloha dia anisany ataoko hoe anisany apahany amin'ny zay hoe fiarovana amin'ny mety loza izay ny fisina GPS anatina fiara. Mandeha moa zany ny fanentanana mahakasika azy io amin'izao fotoana fa izany hoe mandray atanana manontolo ny ataontsika hoe fametrahana an'izay raha jerena amin'ny akabeny. Iny zay moa zany raha ny tokony ho izy
dia ny ministera-pianay no azo lazaina hoe fa misy fanetanana sy misy fandraisana andraikitra momba an'izay dia manentana andreo mpiatsehatra eo amin'ny habitaterana mba hampiasan'io GPS io. Fa tevena kely eo anatin'ilay fanontany koa mety misy firisan-jato ny ataontsika hoe fiarakodia satria izay moa zany nisan'ny valiteny nentinao namaliana voalohany tao anatin'izay fanontaniana napetraka izay hoe ahafahana misoroka ny loza-pifamoivozana samihafa ny fametrahana ny GPS io nefa ny raha ny atreto aloha mety firisan-jato nyreo fiara ho anareo no ahitana an'izay atreto. Atreto aloha zany raha ny eto amintsika aloha zany anentanana andrehetra foana fa mbola vitsy raha eto Madagasikara ny tena mbola mampiasa an'io. Akoatrany ny service plus efa nazavaiko teo fa mampiasa an'izy io zato isan-jato fa ho antsika aty amin'ny service public dia entananareo tompona fiara tokony anara-maso akaiky sy ametraka an'izy io. Ny loza ihany koa moa zany ny araka maloza zay araka ny fomba fiteny dia hoe ny patsaray raha tsy mivava ny ataontsika hoe taina koa raha mety mahatafotoana ao anatin'izay fa isan'ny loza ihany koa ao anatin'ity sehampitaterany ity amin'izao fotoana dia ny mahakasika ny fanakanana firongatra ny fanakanana amin'ny lalam-pirenena indray izay manomboka mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Mifanontaniana apetraka ao anatin'izay andriamatorana Sonfidy inona ny isan'ny tena antony mampirongatra an'io ary ny ataontsika hoe tsy afahana mifehy azy ihany koa satria raha ny zavatra fantatra dia raha efa iaraha malala amin'izao fotoana ny mahakasika ny ireo teboka tena hoe mena ao anatin'izay teboka izay hoe ahitana ireo trangana fanakanan-dalana samihafa. Inona ny tena isan'ny mbola olana tompoko? Voalohany ny hoe inona mampirongatra azy zay aloha zavatra sarotra satria misy parametra maro be mety mahatonga ny insécurité eny an-dalana. Mety tsy dia antsika manazava an'izay fa zavatra maro fa amin'izao fotoana izao fotsiny ny zavatra atao zany sy ny fanentanana dia marina hoe ohatrany hoe ny RN6 zao nisy an'ilay torabato dia ny fanentanana an'ireo mpamily mba hanao an'ilay hoe caravane zany hoe hiaraka maromaro. Menga aty amin'ny tompi-antsonana izy mety tsy ho tafaraka mihitsy satria mivoaka mandeha tsirairay fa rehefa any ampisakafoanana any izy dia any izy tokony manao an'ilay regroupement dia mba miaraka afaka kokoa zany le fiara miaraka maromaro. Amin'ny voyage ny olona tsirairay dia mpamily foana ny tompona andraikitra voalohany. Ary zay no anetanako hoe ny familiana tompoko ny fitateram-bahoaka dia raha ny tokony ho izy tokony hoe privilège zany voyage zany. Zany moa ny anay tambola kely rehefa andeha hoe ho any amin'ny faritra dia fa finaretana le voyage. Amin'izao fotoana izao lasa ohatrany hoe fitaintainana sy zavatra hafa ny mety ho hita. Dia zay no anetanana foana hoe mpamily anisan'ny tompona andraikitra voalohany. Raha tsy tomomba na ny fiara dia andraikitry ny mpamily no miteny hoe tsy tomomba nyity fa tsy hitondra nyity raha ohatra ka eny an-dalana ianao dia tokony tsy handeha mafy fa araka ny tokony ho izy ny tokony ho fandehanany. Misy andreo tsy teny zao tsika satria mety ho fanontaniana rehefa avy eo hoe nanahoana ny amin'ny RN2 iny izay ampahafantarina foana hoe rehefa mandeha alina na maraindraina dia misy ilay andian-javana. Misy ihany koa ireo fiara be izay mijanona amin'ny sisin-dalana tokony hametraka ny mari-pamantarana tsara fa ilay andian-javana dia tsy ahitana n'iny satria dia matevina izy io. Ka zay no anetanana ny mpamily foana. Mpamily foana ny tompona raikitra an'izany hoe ahoana ny ataoko mba hiarovana an'ireto olona reto fa tsika tsy faly fotsiny hoe hitatitra n'le vahoaka mety hoe misy retour makany amintsika tsy zay fa ny mba hanana privilège le vahoaka zany hoe fafinaretana zany hoe mivoyage zany. Fa fanontaniana farany tiako ararotana ihany amin'izao fivahinananao ato anatin'ny vaovao-nikolo izao no mahakasika ny fandrindrana ny asa pitaterana amin'izao fotoana manoloana ny ty olana mandidina ny gazole ity moa zany efa rahantsika malala fa fisaika filaharam-be no hita amin'ireo ataontsika hoe toerana mpanjara solika amin'izao fotoana. Manahoana ny fandehan'ny asa sy ny fandrindrana ny asa pitaterana amin'izao fotoana? Izy io aloha raha ho anay manokana dia ny gazole man tsy afaka atao hoe anao réserve ianao tsy afaka zay fa zay ao anaty réservoir ihany zay ihany no entinao dia rehefa lany dia mampiditra indray. Zay aloha zany anisan'ny olana tena tsy maintsy atrehanay ataoko hoe olana le satria rehefa amin'ny fotoana tokony handeha nefany tsy misy le izy dia miteraka olana izay. Dia zay no anisany zany anetananay eo amin'ny sehampitaterana hoe mino aho fa tompony andraikitra efa mijery hoe ahoana ny ahafahana mamana izay olana izay fa hitako hoe manahirana ihany le izy. Fe dia feno fanazavana mahakasika izay ankasitrahana ianao Andriamatorana Sonfidy izay ampisehatra amin'ny fitaterana amin'ny sady tompona andraikitra voalohany eo arivo ny tompo-piantsona ny Makia Dotapenaka nanaiky ny vahiny tato anatin'ny vaovao-nikolo tamin'ity ala ity. Sara tompoko dia makasitraka antsika rehetra. Vaovao-ny fahasalamana no hanohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity.
mety ho tonga hatrany amin'ny areti-po ny areti-nify raha toka tsy voatsabo ara-dalàna hoy ireo mpitsabo-nify nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Ilaina hatrany arak'izany manaraka akaiky ny fahasalamany ny adivava indrindra amin'izao vanim-potoana ny ririnina fietsehany areti-nify izao raha ny fanazavana fity nokolona. Tafiakatra 100,000 ireo olona tonga mizaha fahasalaman'ny nify eny amin'ireo toerana fitsaboana raha ny fanadiadiana natao. Raha ny tetsy amin'ny dispensaire FLM 17 hektara manokana, mitombo isan'andro ireo mizaha nify tao anatin'ny 2 volana izay. Isan'ny vanim-potoana mampetsika ny areti-nify ny andro mangatsiaka ka ilaina fizahana akaiky. Ankoatra ireo fitandremana efa mahazatra amin'ny fiborosiana nify, ilaina ny fizahana farafahankely ny isaky ny 2 taona anatanterahana ny détartrage. Zavatra hitanay hatramin'ny isana teto dia manomboka eo amin'ny volana Jolay, volana eo tena miakatra, tena be dia be ny olona tonga mitsabo tena ato. Ny akabeazan'ny olona zany zavatra fatany, dia raha marary ny nifiny dia esorina ny fatany. Dia eto zany mandresy lahatra nify tsy tonga dia esorina rehefa marary fa mbola misy fizahana atao aminazy. Dia après ny fizahana atao aminazy dia izay vao hita hoe esorina ve le nify sa tsaboana le nify. Tsy tokony hizatra amin'ny fanaovana dokotera tena ny tsirairay raha ny fanazavana. Mitera-doza ho an'ny fahasalamana ny fitsaboana nify amin'ireo zava-maniry samihafa izay mbola tsy voapirofo ara-tsiantifika hatreto. Mety hiteraka aretina samihafa ny areti-nify raha toa ka tsy voatsabo araka ny tokony ho izy. Io zany io nify io raha tsy voaka kojakojanao dia io zany miteraka ohatra hoe potika le nify, meloka le nify na mivoto le nifin'le olona. Dia mivoka-dratsiny izy zany mahatonga ny rhumatisme, mahatonga ny areti-po. Zay zany tena voka-dratsiny rehefa tsy kojakojainao le nify ka potika ao anaty vavanao le nify dia misy microbe mahery be io dia misy microbe mahery be io zany miparitaka anaty vatan'le olona. Tena tsara raha vao misy fakafaka nify ao anatin'ny vavan'ny olona dia miazakazaka manatona dentiste esorina reny diovina tsara ny ao anaty vavan'ny olona. Fa reny sy fitsaboana any an-trano reny mbola tsy dia voapirofo ara-tsiantifika ka tsy dia tsara angambany mampiasa an'ireny aloha. Afaka mizaha nify avy hatrany ireo zaza manomboka amin'ny 5 taonany. Ilaina fitandremana ny fitsaboana ny adivava manoloana ny firongatr'ireo mpitsabo osoka amin'izao fotoana izay efa hita taratra indrindra amin'ny fampiasana ireo fitaovana apetraka amin'ny adivava. Fotoana mampihetsika ny areti-nify ny vanim-potoana ny ririnina toy izao fa amin'izao fotoana ihany koa no mampihetsika an'ireo mpanao ny famadihan-drazana. Ny tombo avy roa eny ireo olona izay mangataka fahazon-dalana nanao famadihana eny anivon'ireo commune toy ny ao Ambotrimanjaka amin'izao vanim-potoana fanaovana famadihan-izao. Anton'izany ny fandrarana ny fanaovana famadihan-drazana tao anatin'ny 2 taona izay nisiny ny Covid-19 mbola tsy azo atao kosa ankilany hatreto ny mamindro ireo razana matin'ny Covid-19 any amin'ireo fatsan-drazana fity nokolona. Nanomboka ny volana Jolay lasa teo no niditra tamin'ny fanaovana famadihana ireo malagasy mampiatra ity fomban-drazana ity. Raha ny fanadiadiana, ny tombo ireo olona izay mangataka fahazahon-dalana eny anivon'ireo kaominina tamin'ity taona ity. Raha ho an'ny kaominina Ambotrimanjaka manokana, niakatra avy roa eny ireo mangataka fahazahon-dalana. Kaominina Ambotrimanjaka zany mbola ny ankabeazan'ny olona sy ny ankabeazan'ny olona mbola betsaka zany manao an'izay fomba nentim-paharazana fomba ny famadihana zay kolotsaina zay mbola betsaka mandala an'izay eto Ambotrimanjaka. Tao anatin'izay 2 taona tsy nisy ny famadihan'izay zany dia raha tamin'ny taona tsy nisy tamin'ny 2020 tsy nisy dia zany hoe reo rehetrarehetra zany lasa niazakazaka nakateny amin'izao taona 2020 zao dia raha nitahan'ny famadihana zany dia niakatra any amin'ny 100 mihitsy tamin'ity taona 2020 sy 2020 satria izay tokony nanao tamin'ny 2020 sy 2020 nanomboka ny confinement iny 2020-2021 iny dia zao miazakazaka manao famadihana zao daholo ny olona. Raha ny mikasika ireo olona maty ny aretina Covid-19 mbola tsy misy hatreto ny fahazahon-dalana ahafahana mamindra ireo razana eny am-pasan-drazana izay mampiahiahy ny be sy ny maro amin'ny mety ho fianaky ny aretina indray. Ny olona maty Covid-19 moa zany dia ino moa zany efa misy taratasy marika manokana avany amin'ny dokotera zany dokotera nitsabo azy na ny fandevenana an'iny koa rehefa fandevenana ohatran'ny hoe autorisé permis ohatran'ny hoe spécial mihitsy
dia mazava be hoe tsy zay aloha zany tsy mbola anaiky aloha ratsy maka ny aviany ina moa lehibe ny tompo-pahasalamana eto ambotra manjaka ny CFCSB deo zany dia CFCSB deo ndray raha misy zay fa mbola tsisy aloha hatreto a no maka toromarika avy any amin'ny lehibeany a zany hoe ny olona nananina an'io zany dia nazahoana itaratasy a daholo ny olona maty ny Covid-19 tonga dia avy any amin'ny hôpitaly izy a dia tonga dia nalevina fa tsy nanasana fa dia mifasana misy an'ireny zany ilevena an'ireny a efa nananay a arsiva daholo dia raha amin'ireny izy zany no hoe manao famadihana. Maro ireo dingana raina amin'ny fangatahana fahazahoan-dalana anaovana famadihana ankoatra ny eny amin'ny fokontany. Misy ireo pitsopitso ny mikasika ny fanamboarana vasana na famindrana razana avy amin'ny faritra hafa hiditra ao amin'ny faritra iray. Fa hiazakazaka vetivety any Antsirabe isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tontosa tao amin'ny faritra Vakinankaratra ny atrikasa izay no karakarain'ny tetikasa samiary atrikasa mahakasika ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana hiasa eny anivony orinasakolo Antsirabe. Notanterahana ny talata fa 7 volana aogositra 2024 lasa teo teto amin'ny renivohitra Vakinankaratra ny atrikasa izay niresahana manokana mahakasika ny fampananana azy ireo olona manana fahasembanana ary koa fanomezana fiofanana arakasa azy ireo. Atrikasa izay natao indrindra amorino ireo tompon'andraikitra avy ao anivon'ireo orinasa miasa eto Vakinankaratra. Tanjo tetikasa ny apiditra ireo olona manana fahasembanana hiasa eny anivon'ireo orinasa amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana arakasa azy ireo eny anivon'ireo toeram-piofanana izay fototra ray lehibe afahana mahita asa sahaza sy asa maharitra. Vonin'ireo orinasa hiara-iasa hoy ny filohan'ny fiova na ny fivondronan'ireo orinasa veto Vakinankaratra izay nandray anjara tamin'izao atrikasa izao. Amin'ny foto-kevin-dehibe dia vonina ny orinasa hiara-miasa. Fa jerena amin'izay zany a le fomba afahana manatanteraka azy dia eo a no hevitra narosin'ny fiova androany. Misy fifandraisan-dahatra ngeza be izay tokony atao. Misy fifanampiana be dia be izay tokony atao. Mila fanomanana ara-psikolojia maromaro izay tokony atao. Ary dia izay ny fomba hijerentsika azy vonina. Fa vonina rehefa ataontsika hoe réuni ireo condition vitsivitsy na maromaro ireo ary dia tokony androso amin'izay avy hatranytsika. Androany sahady dia efa niteny aho hoe misy support publicitaire ve azonay apetaka any anatin'ny orinasa mba ahafahana mandroso sahady amin'izay foto-kevitra izay. Toeram-piofanana 10 isa-taona no toanany tetikasa miary izay vatsiny CBM vola ary efa maro be ireo olona manana fahasembanana nahazo fiofanana avy amin'ny tetikasa indrindra fa ireo manao asa tena. Mbola vitsy anefa ireo olona manana fahasembanana tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa ka izany indrindra no anton'izao atrikasa izay notanterahana izao. Ny zava-misy eto Madagasikara aloha zany a dia azo lazaina mbola vitsy dia vitsy mihitsy ny olona manana fahasembanana tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny ataontsika hoe amin'ny formel satria mbola tsy ampiray isan-jaton'ireo le olona manana fahasembanana tokony miasa no miasa. Ny ankamaroan'ny olona manana fahasembanana dia manao asa tena na auto-emploi nefa nireny matetika tsy zarizary tsy mahavelo tena akory ny zavatra ataony dia izay indrindra zany no antom-pisian'le tetikasa izay toana CBM vola. Araka izany dia mitoetra ny ezaka izay ataon'ny tetikasa miary amin'ny fanampiana ireo olona manana fahasembanana manerana ireo faritra 3 esany eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fampanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana izay atrikasa izay fa zo fototry ny olombelona ny miaina ka anjara andraikitry ny fitondrana ny fampanajana azy. Manao antsoava amin'ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fifampitazana amin'ny fitsimbinana ny aina araka izany ireo fiarahamonim-pirenena isan-tsokajiny. Amin'ny fotoanandoha ataon'ireo sampany firenena mikambana amin'ny sahana ny fanabeazana eo anivon'ny UNESCO sy ny mpisehatra maro momba ny zon'olombelona izay nitohy tamin'ity androan'ity. Nela Ranefson. Mbola alavitresaka ny fanajana sy ny afiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny firenena mikambana izay miaro ny zon'olombelona.
anjara andraikitry ny fiarahamonimpirenena ny manao tantsorika ny fitondrana voibe ary manao antsoava amin'ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fifampitezana amin'ny fitsimbinana ny aina manoloana ny tranga izay niseho tany amin'ny faritra Ankazobe nanambatra ireo fiarahamonimpirenena fa zo fototry ny olombelona ny miaina sy ho velona fototra ny hiaina sy ho velona miasa hiaro an'izany ny rafi-pitondrana fobe ary mametantsorika ihany koa ny firenena mikambana sy ny firaisamonim-pirenena ezaka goavana ao anatin'izany fampandrina ny tany sy fitsimbirana aina zany ny fitaizana sy ny fifanabeazana izay miankina amin'ny tsirairay ka ilana tantsoroka avy amin'ny rehetra zany ho an'ny fitondram-pahatsakana voibe ny fanajana izay zo hiaina sy ho velona izay. Mitohy androany ny fikaonan-doha ataon'ny sapan'ny firenena mikambana misahana ny afanabeazana eo anivon'ny UNESCO sy ireo firenena mikambana misahana ny zon'olombelona izay nampivondrona ireo ampiaro ny zon'olombelona eto amin'ny faritra Afrika Atsimo sy ny ranomasimbe Indiana. Isan'ny novizina tamin'ireo tanora nandritra izany fahafantarana ny tantara, ny fanarahana vaovao, ampitombo ny fahalalana, ahafahana mametraka ny filaminana fa indrindra ny fanajana ny zon'olombelona. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia tafiakatra midinga ny manasa-dalana amin'ny fifaninanana Afro Basket U18 ny ankoay lehilahy sy vehivavy raha nivoaka dalao natrehan'izy ireo tamin'ity androany ity. Niondrika 25 no 12 nanoloana ny ankoay vehivavy ny ekipa pireneny Tanzania tany Antsirabe. Raha toka 7 no 5 no vokatra teo amin'ny ankoay lehilahy sy ny ekipa pireneny Guinée. Ny alakamisy ho avy zao kosa no hiatrika ny lalao manasa-dalana ny ankoay Sokajy sy vavy. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray. Toeram-pizahatany maro manerana zao tontolo zao no tsy azo ampiasainy intsony ato anatiny 20 taona manaraka vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro miazakazaka ny faritra ny randro amin'ny toerana maro arisany mitondra takaitra maro ny ao Eropa amin'izao fotoana zao. Miamazovana ny torapasika araka ireto sarina rainy avy eny ambony ireto mandrakotra ny renirano ny fasika maina ny tany ary miaritra ireo renirano toy ny ao Frantsa. Eo ihany koa ny tetezana lehibe manamorona ny toro 7 taona lasa tahaka izao ny endriny ankehitriny tsy hita intsony ny rano afaka aletongotra. Mampanana ny zava-mitranga ny Frantsa sy amin'ireo tanàna maro manerana izao tontolo izao vokatra ny fiovan'ny toetrandro tsy mitsaha-mitombo ny velaran-tany karakaina. Sehatra ho vomafy vokatra ny fahasimban'ny tontolo iainana ny fizahantany. Ohatra amin'izany ity toerana ity izay mahasarika mpizahatany amanetsiny. Raha izao ny sary niparitaka amin'ny internet nalaina tamin'ny taona 2020 tahaka izao ny zava-misy ankehitriny ambany ny tany rano ary sarotra ny fifamoivoizana. Eto amin'ny fidirana ny gorge tsy hita intsony ny mahakanto ity fariny Saint-Croix ity ary tsy mbola ritra tahaka izao ny rano hatramin'ny taona 470 no mankaty. Ireto tendrombohitra ireto ihany koa toy ny Massif de Mont Blanc tsy ahitana ranomandry intsony. Ity sary nalaina tamin'ny zanabolana ity tahaka izao ny fiovana tao anatin'ny 12 volana. Tranga tsy fahita hatr'izay vokatry ny fiovan'ny toetrandro ireo fahasimban'ny tontolo iainana araka ny fanadihadiana ataon'ny firenena mikambana. Toeram-pizahatany maro fantadaza iraka izao tontolo izao no tsy azo ampiasaina intsony raha tsy misy ny fiovam-petsika mahery vaika avy amin'ny olombelona. Misampana eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrana fiainanao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Raha mpitso amin'ny ora mahazatra hiverina ifampitoana eto isika ao anatin'ny vaovaon'ny kolo hatrany veloma tomboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.